Ny lohateny-baovao mbola tsy hita hatreto ilay zaza nisy nangalatra teny amin'ny complexe mère enfant Androva. Efa mandray antanana ny raharaha ny tompona ndraiky mpanjakana asy ny mpitandro ny filaminana. Anova ny fomba fiasa ny tompona ndraikitra eny amin'ny CSU Pezaga Androva taoriny ny trangan-javatra niseho teny an-toerana. Totosa omaly ny famitram-pitantanana teo amin'ny filoham-pirenena teo aloha Herajanarmampianina sy Andriamatoa Rivrakotovao hitantana ny firenena. Ny tontolon'ny fifidianana efa miparitaka amin'ny fokotany 420 eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ny karatra mampifidy. Ireo no santonam-baovao androany iarahanao amin'ny sitraka rarin-jatovo. Ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka amin'ny atoandro faly manatitra ny arahaba isa tokatrandray to plasy topoko vavy tratra n'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka izao raha toka tratranay mpisakafoanana ianao dia mirarisoanao zay mba azotomana trany ary manasanao ampanajana ihany koa anjoy ny fampalalam-baovao tsika hatry amin'ny farany hoentsika nyboana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny tsy anio itsiny eo amin'ny tranga mpiaramonina malona indrindra ny fahaverezana zaza voateraka teny amin'ny hôpitaly be Androva omaly atoandro dia mitondra fanazavana mahakasika ny zava-nisy marina teny an-toerana sy ny hitan'izy ireo tompona ndraikitra vao amin'ny itsy hôpitaly be itsy fanadadiana raha antsika anisy rasy manjemby. Nilaza ny tao amin'ny hôpitaly Pezaga Androva fa tsy piasa ao amin'izy ireo akory no nangalatra n'ilay zaza mena vava tamin'ny alarobia fa 12 ny volana septembre teo tokony tamin'ny 5 sasany maraina. Rehetra izay mitranga ao anatin'ny service dia voasoratra anatin'ny cahier de rapport de garde hoe zao ny zavatra nitranga dia iny cahier de rapport de garde iny mankaty amin'ny direction dia au courant ny aty amin'ny direction. Ny listan'ny personnel de garde rehetrarehetra dia voarakitra tsoratra retoreto daholo ny personnel de garde. Nanambara ihany koa ny tompona ndraikitra eo anivon'ny hôpitaly Pezaga fa tsy tamin'ny efitrano fampisehana an'ilay zaza no nitondrany io ramatoa io azy fa tamin'ny toeran-kafa izay tsy azo alehan'olon-tsotra. Vonetina le zaza dia tonga teo amin'ny hall en hospitalisation dia nataony nijanona teo ny renibeany izany hoe tsy mbola nisy hoe natao tao anaty koveta izy nampisehana fa niditra tany amin'le accès AKIH unité kangourou zany ilay olona manao blouse fotsy nitondra an'ilay zaza izay toerana tsy fampisehana an'io zaza io mihitsy tokony tsy hampisehana zaza zany iny toerana iny fa iny kosa nefa misy lalana mivoaka any ambadiky ny hôpitaly dia izay mahatonga hoe nipetraka tatsy ivelany zany ny renibeany tsy taitra dia afaka adindray sasany izy mijery ny olona milahatra mampisaika ny zanany ao amin'le trano fampisehana zaza amin'izay dia teo izy nitaitra hoe fa aiza ny zanakay mbola tsy mivoaka tsy nanaraka an'ilay zaza izy fa nijanona tatsy ivelany. Raha ny fahazahoako anazy zany tsy tany amin'ilay trano fampisehana an'ilay zaza nitondrana an'ilay zaza fa misy lalana mivoaka misy an'ilay hoe AKIH raha fantatritsika misy hoe adaptation kangourou intra-hospitalière dia io lalana io misy mivoaka ny ambadika any dia raha ny fahazahoako anazy zany dia tany no nitondran'ilay olona n'ilay zaza any anefa tsy any ilay fampisehana fa toerana hafa mihitsy ilay fampisehana ary tsisy mivoaka ny ambadika any izany hoe diso lalana zany ilay olona. Zaza efa 3 jours zany hoe zaza eo donc zaza tokony efa nisaika izy ny malina eny raha tokony izy zany zaza tokony le ray aman-dreny efa mahafantatra zany hoe aty le sala fampisehana fa tsy mety misy ny sandoka zany hoe misandoka mpiasa ny fahasalamana matoa nanao an'ilay blouse fotsy dia nasainy andry teo amin'ilay toerana zay tsy tokony tsy eo amin'ilay toerana tokony hampisaina le reniben'ilay zaza dia andraso izy izy fa aty malakilaky dia sodokan'izay koa le reniben'ilay zaza ny andry teo dia tsy miverina ilay zaza. Raha ny tena fandehany zany rehefa mampandro zaza tsy le mpiasa mihitsy ny maka an'ilay zaza any amin'ny fandriana fa le ray aman-dren'ilay zaza no mitondra an'ilay zaza any amin'ny accueil ao moa zany no fampisehana an'ilay zaza dia le ray aman-dreny no mitondra an'ilay zaza makany fa ny mpiasa tsy maka an'ilay zaza makany mihitsy.
tsy blouse ho an'ny hôpitaly Pezaga no nanaovan'ilay ramatoa nangalatra n'ilay zazamena vava tamin'ny fotoana io ho iatrany ny fanazavany tompona andraikitra. Raha ny filaza zany a fitarainan'le iray mandren'le zaza zany de olona manao blouse fotsy no nakan'le zaza tatsy amin'ny fandrenan'le zaza hitondra anazy ampisaika ka rehefa tena atao ny zoina zany hoe rehefa nanadiady izay a de fantatra fa olona tsy mpiasa atao zany le izy. Araka ny tatitry ny mpiara-miasa tsisy logo ny CHU ny blouse les blouses ary le badge koa azo foronina fa badgenay hafa mihitsy fa aloha ny enquête hitady ny tena marina fa angamba tsy anjarako ny anao enquête le ray aman-dreny no tatitry ny le ray aman-dreny tsy mpiara-miasa fa tatitry ny le ray aman-dreny zany no lazaina eto. Nilaza ny Italie ny hôpitaly Pezaga Androva fa tsy nahatsikaritra zavatra hafahafa ny mpiambina tamin'ny fotoana nisehoany ity tranga ity. Nivorony araka tamin'ny sécurité mihitsy ariva io de apparemment tsy zavatra remarqué ndreo fa ny fitadiavana ny marina moa zany efa nankinitsika amin'ny manam-pahefana de avelantsika ny manam-pahefana hijery ny anao ny enquête mikasika an'izay mba hitady ny marina. Tsy aivona fa maminy aina Irène no anarany ity zazamena vava ity, zazavavy ary zaza voalohany eo amin'ny fianakaviana izany nisy nangalatra izany raha ny fanazavana voaray. Mbola tsy hita popoka izy io hatreto, mitoy ny fikarohana izay ataony tompona andraikitra. De izay ny mahakasika an'izay vaovao avy eny amin'ny hôpitaly be Androva Pezaga Androva izay fa mbola tanterina amintsika manaraka eto ihany ny fivoarana izay toedrarà mahakasika indrindra ny fangalaran-jaza niseho teny amin'ity toerana ity izay mbola iverenantsika eo ihany koa ny vaovao avy eny amin'izay Androva izay rehefa avy eo fa lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy kosa indray totosa Somatsara Omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoham-pirenena teo aloha Andriamatoa Hery Rajaonarmampianina sy ny filoham-pisotoerana dia Andriamatoa Rivo Rakotovao izany ity farany izay filohany anteny merandoholona teo aloha ho arahantsika miaraka amin'ny Willy Ranomenjanahary ny fanadihadiana mahakasika izay. I Rivo Rakotovao no filoham-panjakana eto Madagasikara manomboka izao taoriny famindram-pitantanana nataony filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarmampianina sy Rivo Rakotovao Omaly tonga teny an-toerana avokoa ireo mandrafitra ny gouvernement hanome voninahitra ity famindram-pitantanana ity. Anisany nanao antsoavo tamin'ny gouvernement malagasy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarmampianina tamin'ny zavabitany sy ny zavatra izay mbola atao. Hoe bia iza isika zao fa iza isika no niaiky efa taona 7 volana lasa na 7 volana lasa rehefa nandray ny fitoram-panjakana teto dia ny ampatsahivoko amin'ny rehetra dia ho za hoe zavatra roa ihany tadidigny firenena voasazy ty firenentsika ity tamin'ny endriny maro samihafa ara-diplomatika ara-bola ary tena nyn'olona tao anatin'ny taona maro. Ny faharoa dia ary toko hoe mamenatra nefa tokony aposihany ny rehetra tamin'izany fotoan'izany dia 2 isanjato ny tahany fahantrana sy ny fadiranofana nisy teo amin'ny firenena. Tsy mba zavatra marifaly zany ary rehefa nahitan'izany teo anoloan'ny tena tamin'izany fotoan'izany dia mety betsaka ny laza hoe mety hokivy ve, mety hoketraka ve, mety hitsopahana ve, fa ho ia hoe zany indrindra no aposika ezaka anome ny heriko rehetra ampandrosoana ity firenena ity ka hanetanako ny voaka malagasy mba hiroso amin'izany fampandrosoana zany. Avonina ny hanatanteraka ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterana ny fafito ny volana novambra ho avy izao ny filoham-panjakana Rivo Rakotovao raha ny nambarany. Toy ny tantaran'ny firenentsika tsy niala tao amin'ny ara-dalàna isika tsy nirombahana teny an-dalambe akory ny fahefana fa lalam-pandrenatsika no nametraka fa rehefa tonga ny fotoana ialan'ny filoham-pirenena voafidy vahoaka dia ny filohany antemeran'olona no mamita an'izay asa tandrify azy anatin'ny fotoana voafetra fotoana izay voafetra ny lalàna. Tsy misy mihitsy ny finiavana hitariky na anakorotana na analava an'izany fetoana izany tsy tsara ho an'ny firenentsika izany
tia tena raha manao mieritreritra an'izany fa ny firenetsika zay ohatra vely lefa napetraka ao no jereva ko anatin'ny ara-dalàna isika no amita an'izany heratra zany ary zany dia tsy vitapony tenako samyreny akory fa eo ianareo eo amin'ny gouvernement na rendre ministre eo ianareo parlementaire zay mbola anatin'ny andro fiasana tokoa ary eo isika mianakavy no hiaraka anajany zany lalàna zany mba ahafahan'ny firenetsika ahafahan'ny vahoaka eto amintsika mahafantatra fa ao amin'ny mpitondra mieritreritra ny fiainana zay mbola manahirana azy amin'izao fotoana zao ao ny tsy fandripahalemana ao ny tsy fantanterahana betsaka ny ezaka natao kanefa mbola betsaka ihany koa ny tsy maintsy hoatentsika efa mandray ny asany avy atrany araka izany ny filohampanjakana Rivirakotovao manomboka izao mitantana ary misy olo-toerana ny filoham-pirenena teo aloha Herajaonary Mampianina ajantsika hatreo ny mahakasika an'iny fa eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana kosa indray ambola amin'itoy ny fanatsarana sy ny fanatsarana sy ny fanamboarana ireo lalana simba rehetra ho antsika eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga amin'izao fotoana izao asa izay asahan'ny ministera ny asa vaventy moa izao asa izao ho fanatsarana indrindra sy fanalana ny fahasairana an'ireo mpampiasa lalana rehetra ary ihany koa famalina ny filan'ny mpanjifan'izay lalana izay ho arahantsika ny fanadihadiany miaraka amin'ny Altora Kotoarlala miroso ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana rehetra eto an-tampon-tanànan'ny Mahajanga izay tanterahany ministera ny asa vaventy taoreny ny fanamboarana natao teo amin'ny lalana eo amin'ny croisement bloc midina any amin'ny fokotany Mavoky Atsimo ka atreo amin'ny bron fokotany Tsaramandroso ambany dia efa mandeha ihany koa ankehitriny ny fanamboarana ny ampahandalana eo anoloan'ny fiangonana katedrala Mahajanga be miaraka amin'izay ny fikojakojana ny lalana eo amin'ny Baobab eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga atrany amin'ny Le Roche Rouge ary eo amin'ny croisement bloc atrany amin'ny Solima Antsahavaky ao anatin'izay koa moa zany amin'ny fanatsarana le fandraisana ny GMG zay le foezaka ary le famovoizantsika eto an-tampon-tanàna mihitsy zany dia amboarina koa zany miainga eto amin'ny résidence ny région eto akaikin'ny Baobab zany iny boulevard Marcos iny atreo amin'ny Roche Rouge izantsika ho tapenana daholo reny lavaka reny dia avy eo amin'ny Roche Rouge atreo amin'ny dépôt Solima moa mba azo lazaina tsara iny tronçon iny dia dinganina iny dia mandray tsika zany avy eo amin'ny dépôt Solima jusqu'eo amin'ny croisement miakatra ny bloc administratif ampisikina iny ho atsaraintsika koa zany iny tronçon iny boulevard Marcos iny efa andeha atoato zay zavatra zay mino aho efa misy marquage vitsivitsy efa vita eny manampy an'io zany le niresahantsika teo hoe ety amin'ny cathédrale io le ohatrany hoe avenue kely mandalo devant la poste zany accès amin'io cathédrale io zany dia anisany tafiditra anatin'izay programme zay ary mahita antsika amin'izao fotoana izao fa efa eny am-perinasa eny zany ny entreprise manao anazy eritreretina hoe foezaka ny fanamboarana le satria reny axe nyresahantsika farany teo reo zany eo amin'ny raika amby roapolo andro eo zany ny ezahana dia ho vita le izy zany hoe vonona alohany anomboany GMG amin'ny mois d'octobre io aoriany eto an-tampon-tanàna dia iroso amin'ny fikojakojana sy fanamboarana eny amin'ny lalam-pirenena fa efatra miainga eo Belbak miditra aty an-tampon-tanànan'ny Mahajanga ary ny lalam-pirenena fa efatra amin'ny 50 mampitohy ny seranam-piaramanidina Ambourvy ka hatraty an-tampon-tanànan'ny Mahajanga manampy an'ireo zany dia ny accès amin'ny RN4 miainga avy any Belbak zany mandrapatonga aty an-tampon-tanàna zany dia ho atsaraina daholo koa reny lavadavaka reny miampy ny fidiran'le vahintsika rehetra zany avy any amin'ny aéroport Ambourvy jusqu'à mankaty ampovoan-tanàna ny route nationale 54 iny zany dia anatin'izay programme zay daholo ary inoko fa tsy ho elantsony andro vitsivitsy sisa dia anomboka reo aksanankiroa reo koa zany anomboka koa ny asa amireo izay rehetra zay zany entina andaminana le fifamovoy zany eto amintsika eto mandritra ny fialan-tsasatra ary anatsara le ntsika efa-ponina eto moa zany tsy ho very antsara amin'izay fa anatsarana famovoy zany eto amintsika ny fanatsarana sy ny fanamboaran-dalana rehetra
zay karakarai ny ministera ny asa vaventy eto ataptanana ny Mahajanga dia tafiditra amin'ny fanomanana ny fandraisana ny fialan-tsasatra lehibe sy fandraisan'ny Mahajanga ny JMJ Mada andiany fasivy amin'ny volana oktobra ho avy io. Ireo fanamboarana rehetra ireo dia ezany ny tompona andraikitra ho vita mialoha ny andraisana io JMJ Mada io. Eo amin'ny tontolony sosialy kosa indray dia nitsidika teny amin'ny tranomponenany ilay tovolahy kely marary misy fivitosana eo amin'ny maso ho an'ny fikambanany asa anaty fampikitraka tamin'ny andro nomaly tao aorianany fanambarana izay nataon'izy ireo amin'ny fikarakarana sy andraisan'izy ireo an-tanana. Ny fitsaboana ity tovolahy kely ity dia nisany koa ny fanampiana izay naterin'izy ireo teny amin'ny trano fonenany tamin'ny androny omaly izay. Fanadihadiana rahantsika amin'ny Alitora Kotoarlala. Mitoetrany ny fanampiana ataon'ny fikambanana asa anaty fampikitraka any mamonjy sokely zazalahy efatra taona monja misy fivintosana eo amin'ny masony. Andro vitsivitsy lasa izay nentina natao scanner teny amin'ny toeram-pitsaboana izy mba ahafahana mijery ny fitsaboana izay mety aminy. Ny fikambanana asa anaty fampikitraka izay andray an-tanana ny fitsaboana rehetra ho an'ny mamonjy soa. Ankoatra izany, ny andro ny alarobia 12 volana Septembre 2024 tonga teny amin'ny trano fonenana ny mamonjy soa ny solotena ny asa anaty fampikitraka nanatitra fanampiana ara-tsakafo izay nahitana vary iray gony sy charbon iray gony ary ny lamba fitafy ho an'ny tsy salama. Ny tonga moa izay avy ato amin'ny association asa anaty fampikitraka hitondra fanomezana ny fanampiana ny ray aman-drenin'ny valy velosoa. Tondra misy zavatra kely voatsirambin'ny tananay kely moa izy io fa le fonay manolotra azy zany no bavata. Dia ny misy zany mbola liana hoe te aheno le fandehany fitsabonany le zaza marary maso ivelo soa dia hatreto aloha zany fanivaly ny scanner dia efa noentina any amin'ny dokotera tompona andraikitra le nandefa azy zany zay dia hatreto zany mbola tsisy ny fandidina fa mbola fanaovana traitement am'le fanenanany le fivintosana eo amin'ny masony zany hatreto ny vaovao eo amin'ny fitsabonany velosoa zany. Ary tsy reraka zay misaotra anao madame Donner anay fa tena misaotra anao an-tanandroa izay amin'ny fanekenao fandraisana an-tanana ny velosoa. Misaotra betsaka moa amin'ny présidente Donner anay zay izy nafoy nanome raha jiaby ireo dia misaotra anao présidente Donner satria zay zao ty nalefanao solotenanao andeha ty andeha nolotra vary nanolotra zay charbon dia nanolotra koa zay lamba dia misy valopy surprise zany ao aminay ho an'ny ray aman-drenin'le zaza marary. Hitanareo moa olo marary zany mila mena couragement izy koa zaza dia tsy maintsy mila mena hoe anao mila courage satria zaza dia mena courage koa izy namena lamba dia misy valopy ao valopy surprise nandeha nalefa ny chefo asa anaty fampikitraka. Dia misaotra betsaka ny asa anaty fampikitraka zany zay membre de bureau nazy ato fa nanome olona. Hitanareo moa fa sairana zao ty eto amintsika eto ka izy nafoy hoe anampy namany mpiarabelona aminazy ary zay asa anaty fampikitraka zany tsy mitsatra manampy olona eto Mahajanga. Misaotra betsaka to. Mankasitraka ny fanampiana nataon'ny fikambanana asa anaty fampikitraka ny ray aman-dreny ny mamonjy soa araka izao teny fisaorana hoentiny reniny izao. Dia misaotra anareo mpanampy amin'ny fitondrasanareo any zanako nanao anareo ny tsabo tamin'ny voalomany amin'ny analyse scanner dia nanampy koa anareo izy eo amin'ny charbon amin'ny sakafo vary fotsy dia amin'ny lambany zanako. Dia misaotra aminareo anareo nahalala fanampiananay fa izahay efa tsisy fotoana koa hatakaranay amin'ny dokotera na amin'ny omba amin'ny sakafo fa dia efa mitavandra anareo. Misaotra tompo. Tsy hijanona eo fa hitoetrany ny fanampiana ataon'ny fikambanana asa anaty fampikitraka ho an'ny mamonjy soa kely.
izay eto amin'ny radio telenaka ihany koa dia mirary fahasalamana indrindra ho an'ny mamonjy sokely ary mirary fankahirezana ihany koa ho an'ireo ray aman-dren'ity zaza ity. Iverenantsika kely ny vaovao avy any amin'ny hôpitaly Pezaka Androva teo izay nametraka ny fomba fiasa vaovao manomboka amin'izao anio izao ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny hôpitaly CSU Pezaka Androva hoentina indrindra misoroka ny mety olana ateraka ny fahakorakorany ny fomba fiasa teo aloha raha nambarany tompon'andraikitra Anise Rasmandiby Atrany. Nanova ny fomba fiasa ny eny amin'ny hôpitaly Pezaka Androva taoria ny zavantranga dia ny tsy fahitana n'ilay zaza mena vava ny andro ny alarobia 12 ny volana septembre teo raha ny fanazavana azo avy amin'ny taleny ity hôpitaly ity. De tonga de nampivory zahay tato nivory inona maro zavatra nizanga ny garde rehetrarehetra nivory tato zahay tamin'ny valo mahery kely teo hoe nanontany ny circonstance sy ny rehetrarehetra dia teo koa moa ny dadilan'le zaza tamin'izay teo de ny zavatra natao de nandeha tany amin'ny zavatra tokony atao de nanao déclaration ny fahaverezan'le zaza de tany amin'ny mangarivotra tany amin'ny gendarmerie de ny farany tany amin'ny madame le procureur voaray de napetraka tany amin'ny préfet ministère koa efa au courant e vita zay zavatra zay mbola nivory tato zay ariva io efa nanao ny enquête moa ny procureur tany ny gendarmerie tany efa tany amin'ny service nanao enquête ny rehetrarehetra de mbola nivory koa zany zay io ariva io nijery ny redoubliavagna ny vigilance sy ny rehetrarehetra na ao amin'ny service na ao amin'ny sécurité efa mipetrapetraka zany zao fa tsy de misy zavatra miova firy fa ny any moa zany foy systématique eto efa misy foana zany ampidirana systématique misy foy na inona mijery quittance mijery carnet sy ny rehetrarehetra ny any amin'ny service koa izy fanazavain'ny professeur teo hoe ny ray aman-dreniny any no ny makan'le zaza mandeha any atreto aloha ny ato amin'ny sécurité zany fa lazana fa foy systématique hatramin'ny carnet hatramin'le zaza hatramin'ny fa de aveo koa ny any amin'ny service izy nylazana teo hoe monsieur présenté mihitsy zany le personnel de garde rito zahay ankoatran'ireo de tsisy mahazo mijery marary manomboka zao de ny garde rehetrarehetra de monsieur présenté amin'ny marary rehetrarehetra reto zay ny garde androany alina raha tsisy ankoatran'reto no afaka mampandro ny marary na mikidika an'le zaza de amizay zany mba rassuré reto zahay zay ny garde an'reto de tsisy olo-kafa ankoatran'e telo zay garde na efatra zay garde io. Nanao fanadihadiana manokana teny amin'ny hôpitaly Pezaka Androva ny manam-pahefana sy ny mpitondra fanjakana rehetra eto Mahajanga taoriany ny sehony ny zavantranga iny raha ny fanazavana voaray avy amin'ny fianakaviany sy ny teto anivo ny hôpitaly Panjakana. Ny liste ny garde rehetrarehetra ny stagiaire rehetrarehetra de efa nomenay any madame le procureur miaraka amin'ny téléphone mba isiany ny enquête mikasika an'izay mba ialagna amin'ny ayahy izany nanao azy sy ny rehetrarehetra ka manome tokony ny mpiara-miasa rehetrarehetra raha misy indisy tokony ilazana amin'ny tokony andraikitra de manome zay indisy zay ho an'izay hanao ny tadiny marina. Nanao antsoavo any vahoaka ny Mahajanga ny taleny hôpitaly Pezaka Androva mba ametraka trano ny fitokisana amin'ity hôpitaly Panjakana zay misy eto amintsika ity. Rassuré ny mponiny Mahajanga fa ny ekipa dia mbola vonona foana hitsabo ny marary ary na misy ary ny ireny tsy hoe incident moa zavatra mampalahelo misy ato amin'ny hôpitaly de matompona andraikitra ny jiaby de tsy maintsy mandeha fanapahan-kevitra de ny zavatra mba resahana amin'ny mponiny Mahajanga koa de mba manaraka ny fandaminana ny zava-misy indraindray tonga eto mbavady tsy manaiky an'izany fandaminana zany de tena sarotra miseho iza mahitahita zao hoe sy ny tariny de sarotra be ka mba angatana anaraka an'izay fe de ny zava-dehibe koa vao resaka teo aza fa ny médecine rehefa aveo hoe tsisy zaza hiditra avela hiditra ato amin'ny hôpitaly tsony satria efa zaza miboaka miditra tsy hay tsony de le mandreny ndraindray zanakanay hoentinay efa discipline efa mipetraka tsara tsy tokony hisy zaza miditra ato amin'ny hôpitaly andeha orony ny demarary zay zavatra efa angatana zany ny vahoaka ny Mahajanga vu ny contexte ny insécurité sy ny rehetrarehetra de mba anaraka an'izay fandaminana ataony. Andrasana ny vaovao toy ny tiraharaha fangalaran-jaza tao amin'ny complexe mère enfant hôpitaly Pezaka Androva ity.
ajantsika treo ny mahakasika n'izay vaovao avy any amin'ny hôpitaly CHU Androva izay fa araka nambarako teo dia mbola tanterina amintsika eto ihany ny fivoaran'izay toedrarà eny an-toerana izay vaovao avy any anivon'ny Zandarimaria-pirenena avy hatrany no entintsika anohizana ny fotoana ny fampalalam-baovao nanomboka omaly alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana septembre no nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ilay hetsika antsoina hoe opération madio ataon'ny Zandarimaria-pirenena raha hoantsika atao anatin'ny zone voalohany izay ahitana faritra miisa dimy zandary andiana zandary maromaro araka izany no niala tao an-toerana tamin'ny fotoana io ny paritaka ary nandeha nampandry-tany manerana an'ireo faritra dimy ireo teo ihany koa ny ady amin'ny alatra moa no tena antony izao hetsika izao ary adiana ihany koa amin'ny tsy fandriam-pahalemana fanadiadiana tao amin'ny faritra betsiboka no nanokafana amin'ny fomba ofisialy ilay hetsika opération mandio ataony eo anivon'ny Zandarimaria-pirenena ho antsika aty amin'ny zone 1 ahitana ny fivondrona ny faritra dimy dia ny faritra Poeny, Betsiboka, Sofia, Analamanga ary ny Alaotra Mangoro. Andiana zandary maromaro no niala tao an-toerana ka hanainga hampandry-tany amin'ireo faritra ireo. Ny alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana septambra no nanomboana izany ka tsy farana raha tsy afaka 30 andro. Ny opération fandio zany dia misy fiavany amin'ny opération zay fienitsika andavanandro reny. Ny opération mandio zany tsy vitan'ny fanenjena ny dahalo foana fa misy koa ny fanenjena ireo dahalo ambony latabatra satria fatatsika iomby io rehefa angalarina tsy maintsy misy andehanany na misy mpividy ka io tsy maintsy voadio izy matoa vidin'olona dia ireny le ambony latabatra manadio azy ireny zany dia anisan'ny ady. Ny opération fandio zany tsy hoe mandeha tongotra eny ihany fa misy koa ny appui aérien ny ahaizana azy na ny hélico moa ny ahaizantsika azy hoe misy hélico isidina amin'io ifitadiavana ny mpanao ratsy ihany. Ny opération moa zany dia maharitra 30 andro. 30 andro dia rehefa mifarana moa izy dia ho hita eo na mbola ho tohizina miankina amin'ny zava-misy eo ihany. Na eo azy ireo rehetra ireo dia mangataka fiara-miasa amin'ny manam-pahefana isa-tsokajiny hatrany eo anivon'ny Zandarimaria-pirenena ary indrindra amintsika vahoaka. Ny fanentanana ny vahoaka sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra indrindra moa ny tondra isan-tsokajiny dia ny fiarah-mientana satria ireo gendarme anao opération ireo dia zanatsika ihany izy ireo. Dikan'izay tsy tokony salasala atsika hanampy an'izy ireo. Raha misy moa zany ny renseignement na loharanom-baovao tokony omena dia tokony tsy salasala mihitsy isika. Misy koa ny fanampiana satria raha iresaka atsika resaka omby ity zany tsy olona ray ihany no tompony andraikitra aminazy io fa ao ny délégué mpiasa-panjakana, ao ny vétérinaire, ao ny maire, ny chef fokontany ary ny gendarmerie. Ka ireny zany raha ohatra mahita zavatra mahakasika ny omby io dia tsy tokony salasala mihitsy raha mahita zavatra tsy mety. Tao amin'ny lapan'ny tanàna ny commune Maivatanàna no nanatanterahany ireto zandary ireto ny fampahafantarana io hetsika mandio io izay notroniny ireo manam-pahefana isa-tsokajiny atao an-toerana. Fa mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany no arahantsika nahitam-bokany sady omaly ity hetsika opération mandio izay tanterahany Zandarimaria-pirenena ity olona roa ahahina teny an-dalana no nahatratraran'izy ireo baspoleta miisa iray niaraka tamin'ny bala miisa dimy ny avao amin'ny brigade ny Zandarimaria-pirenena ao Ambondromamo no nahazo izao vokatra izao fanadiadiana ihany. Baspoleta avy any ivelany miisa iray niaraka tamin'ny bala tena izy miisa dimy notrateka mitandreo filaminana avy ao amin'ny Zandarimaria-pirenena niaraka tamin'ny reto roa lahy mitondra bisikileta ireto nandritra ny fanombohany ilay hetsika mandio tao amin'ny faritra Betsiboka omaly alarobia faharoa ambin'ny folo ny volana septambra. Tokony tamin'ny 7 ariva teo no nahatratrarana azy roa raha ireto izay tsy fantatra mazava izay tena antondin'izy ireo tamin'ny fotoana io. Rehefa nanao fisavana olona mandalo zay mampiahiahy ny gendarme eny amin'ny poste fixe 7 km miala aveto Ambondromamy dia nahatratran'izao baspoleta PA automatique moa zany filazazy amin'ny teny baiko zay hita fa tsy tokony ho tazomin'ny civil
rehefa nijerevana zany mikasika nyity basy tea de tsy nisy taratasy mihitsiny na ny kely aza ary marina etona araka ny bala zay hitantsika eto tea bala fampiasa ny mpitandro filaminana reto bala reto fa ity basy ty zany a no efa tsy hitatsony ny numéro ahafantarana anazy fa marina fa pistolet automatique izy ty ary manahira raha eritreritra hoe vita gasy ty fa raha ny fahitantsika azy zao a tsy vita gasy mihitsy ity basy ty. Ny hafatra teny hatongavana zany a efa manao ezaka izahay ato amin'ny gendarmerie ny tenenana eto moa zany ato agnatiny kompagnie Ambatoboeny ka miangavy ary mangataka ny vahoaka ray manontolo na ny any ivelany na ny ato an-toerana raha ohatra ka manana vaovao marompototra ny mba hampilaza na hiantso ny mpitandro filaminana satria efa mazava matetika averiko foana tsy vitan'olona irery ny fitandronany filaminana fa any daholobe any isam-batan'olona. Tsy manana taratasy na iray monja azy ahafahana mitazona ity basy ity ireto olona ireto ka tombatombana ny mpitandro filaminana ho anaovana asa ratsy ity fitaovana mahery vaika ity. Nanambara ihany koa ireo anivon'ny zandarmarim-pirenena fa mpitandro filaminana ihany no afaka mampiasa io basy io. Amin'ity andro anio ity kosa izy roa lahy ireto no atolotra ny fampanoavana hiatrika ny fitsarana azy ireo. Mbola izanona ny amin'ny faritra Betsiboka intsika fa lafim-baovao afa tanteraka mihitsy kosa indray mbola mitohy amin'izao fotoana izao ilay hetsika fizarana zanak'akoho ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana manerana ny Madagasikara. Raha ho an'ny faritra Betsiboka manokana dia efa tafiditra ao anatin'ny fizarana izy ireo amin'izao fotoana izao izay fizarana efa andiany faharoa. Fanampifanazavana. Efa tafiditra ao anatin'ny andiany faharoa amin'ny fanatanterahana ilay hetsika fizarana zanak'akoho lahy ny eo anivon'ny fobe paritra miadijy ny fambolena sy ny fiompiana ao Betsiboka amin'izao fotoana izao. Tamin'ny andiany voalohany dia nisa 5,000 ireo zanak'akoho nozaraina ary mitovy tsy misy valaka amin'izay ihany koa amin'izao andiany faharoa izao. Lafin'ny fiompiana ilay opération kokele fizarana zanak'akoho io izay efa ivony mihitsy moa zany amin'izao satria raha ny eto faritra Betsiboka le resahana dia efa tamin'ny 20 Jona teo zany 2024 teo tonga ny vaky voalohany de zao tonga tamin'ny latsinainy teo ndreo koa maraindrana be ny vaky faharoa izy io vaky voalohany 10,000 ny vaky faharoa teo koa mbola 10,000 isa zany de mariana etona fa lana koa izy io dia zaraina arakaraka ny le misy fikambanany mpiompy jerena koa le marefurefo mila fanampiana reny iarahana miasa koa zany amin'ny commune moa zany fa reny mba mahita ny hoe iza tokony ilana fanampiana inona moa le mahatonga ny hetsika io natao zany dia fitsonjovana an'le mpiompy indrindra ty faritra Betsiboka ty tena mamaly ny etaetany ny mpiompy aty io satria ny fiompiana akoho zany anisa filiera prioritaire aty aminay koa io akoho io. Tsy misy ny fanavahana ho an'ireo olona te hisitraka izany fa rehefa manampitiavana ka mahavita mikarakara ilay zanak'akoho dia afaka omena avokoa fa anjaran'ireo tompon'andraikitra kosa indray no manara-maso izany. Dia ary mareko eto ihany koa raha roto koa efa nisy ray volana teo io zay lasa ny fanaovana vaksiny maimaim-poana ho an'ny akoho rehefa nanome le voalohany dia nisy fanaovana vaksiny maimaim-poana atao fitondram-panjakana ihany koa zany fanampiana le mpiompy zany fa ny avy aty aminay anjarany hoe manao an'le suivi fanaraha-maso ary hoe afaka ohatra hoe afaka ray volana sy tapany dia tokony atao vaksiny ireo akoho reo dia fandraisana tanana zay zany ilanantsika mpiompy. Izao hetsika izao dia hetsiky ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ka tsy ao amin'ny faritra Betsiboka ihany no ahitana izany fa manerana ny Madagasikara mihitsy. Iverina eto an-tampon-tanàna ny Mahajangitsika vaovao mahakasika indrindra ny lisym-pifidianana kosa indray efa miparitaka manerana ireo fokontany rehetra eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ny kara-pifidianana ka ho an'ireo izay rehetra tafiditra ao anatin'izay lisym-pifidianana izay dia afaka maka izay kara-pifidianana izay eny anivon'ny fokontany maro samihafa fa na dia adiny raha antsika amin'ny wilirany menjanahary.
efa tonga eny amin'ny fokotany enina amin'ny roapolo eto ataptanàna ny mahajanga ny karatra mahampifidy avy amin'ny seni efa afaka alaina ao amin'ny bron fokotany io karatra mahampifidy io mba ahafahana mandatra bato ny fafito ny volana novambra 2024 avy izao hanatanterahana ny fifidianana filoam-pireneny ho an'ny fokotany mahatsinjo sy antany masaja manokana dia efa misy ny lamina napetraka izy ireo amin'ny fizarana ny karatra mahampifidy efa tonga eto koa ny kara-pifidianana hatramin'ny moaly ka manao triage azy zany zay zao vo manomboka efa mampizara an'le chef secteur zay voatrie zay voasivana am'le par secteur zany satria mbola misy fitambarana le izy zany ao anatin'le lisy mpifidianana misy tafiditra ao secteur 1 2 3 4 amin'ny lisy mpifidianana anankiray le izy moa fa nataon'ny fanjakana fa tsy mihoatra amin'ny fitonjato zany ny voasoratra ao anatin'ny bureau de vote anankiray de manana bureau de vote 10 zay eto am'izay fitsinjarana andreo mpifidy zay mitsinjarana am'le toerana amin'ny bureau de vote reo fa ny fiantsona zany de eto zay zany manay miantso ny rehetra mba ho tonga raha ohatra ka tsy sendra any amin'ny tokatraninao anao amin'ny fotoana izaran'ny chef secteur azy zany de mba manatona aty amin'ny borao anao mijery ny anaranao sy maka ny kara-pifidiananao raha ohatra hoa tsy tratra ny chef secteur zany ianao an-trano dia manatona aty fa ny kara-pifidianana tsy azo apetrapetraka amin'olona maly zany natongavany ty liste ty eto aminay eto amin'ny fokotany zay adideko de zay moa zany fa mametrapetraka sady mba moramora hitan'le olo anazy de eto de manetana zany manetanareo ato amin'ny fokotany ny tany masazy fa tonga ato zany ny liste eo koa moa zany carte koa zany carte électorale fa tonga eto de manetana atsika zany mba ho tonga aty amin'ny bureau ny fokotany satria marobe izy ato ny asanay koa moa somary maromaro de manetana atsika zany mba ho tonga mba hijery ny aka ny carte anareo fa fotoana moa mbola azo atao hoe lavitra aloha tsika de fa miomana zao tsy manasavozavotra koa mariko eto zany fa ny liste zany farana tamin'ny le 15 avril zao zay zany fa tsy afaka mandray tsony ary nanao foana zay miady foana tamin'ny senita hoe zahay abototra ny aty so de mahazo tsiny am'le vaovao fa mbola misy ny soratany fa zay moa tsy mpanatena tamindreo hoe azo fa eto zay zany dia manamafy fa tsy misy tsony zany le fanoratananarana na fandraisana fa ny carte moa efa tonga de manetana zany mba ho tonga atsika rehetra mba hijenena ho an'izay tsy mahazo ny karatra mampifidy amin'ny komity pokotany tokony anatona eny amin'ny fokotany misy azy ary efa misokatra ihany koa ny fahakana io karatra mampifidy io manerana ny fokotany enina amin'ny roapolo eto ataptanàna ny mahajanga vaovao avy any anivo ny miaramila kosa indray ny zara roa lehibe ny mariana teo ny lanonana ara-miaramila izay nitanterahany teny amin'ny bord de la mer voalohany amin'izany ny fifandrapaifana teo amin'ny commande ny régimenta voalohany ao anatin'ny RM4 ary manaraka anazy ihany koa ny fifandrapaifana teo amin'ny commande ny régimenta faharoa ao anatin'ny RM4 hatrany fanadidiny rahantsika anisy rasy manjimby colonel Nasinto izay voatendry hibaiko ny régimenta voalohany amin'ny faritany miaramila fahaefatra eto Mahajanga ary colonel Rafalimanana Gabriel izay voatendry isahana andraikitra amin'ny toerakafy ny lanonana voalohany famindram-pahefana amin'izy mirahalahy ireo no nitanterahina teto amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny tapany maraina ny alakamisy 17 ny volana septembre nisy ny fombafomba atao ara-miaramila amin'izay famindram-pahefana izay tamin'ny fotoana io
lanonana faharoa famindram-pahefana i colonel salimo indray no voatendry ibaiko ny rezimanta faharoa ho an'ny faritany miaramila fahaefatra eto Mahajanga ary colonel Talaison izay voatendry isahana ny andraikitra hafa. Lanonana ara-miaramila famindram-pahefana tamin'izy mirahalahy ireo indray no nitanterahana ny maraina ny alakamisy 17 ny volana septambra io ihany. Lanonana ara-miaramila tsotsotra nefa manana ny maizy azy ity no tanterahana teto Mahajanga ity, izay notarihy ny général Mampo Fulgence commande ny herim-pamokarana sy ny généraly lehibe ny état-major général ny tafika malagasy samy avy any Antananarivo avokoa izy roa ireo. Nandritry ny lanonana io dia nisy ny fisafona n'ireo andian-tafika ary nofaranana tamin'ny matso lehibe izany. Amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka ny vaovao iraisam-pirenena miaraka amin'ny Claudine sy Adriel. Vladimir Poutine crée la surprise au forum économique de Vladivostok. Nahatonga fahagagana teo amin'ny sehatra ekonomika tany Vladistok i Vladimir Poutine izay filoham-pirenena Rosiana raha nanolotra sosikevitra ny Japon mba hamadika ny pejy ny ady lehibe faharoa ary hanao sonia amin'ny fifanarahana mikasika amin'ny fandriam-pahalemana amin'ny faran'ny taona. Vaoaingana ny Prime Ministre japonais Shinzo Abe no nanao antso ho an'ny fanekena fifanarahana ara-tantara momba fandriam-pahalemana dia naneho hevitra momba n'izany kabarin'ny Prime Ministre japonais izany ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Manamarina fa hanatanteraka ny fisian'io fifanarahana io isika. Raha tsy hanao sonia izany isika, iza ary no hanao izany, hoy ihany Shinzo Abe. Marina ny nambaran'ny Prime Ministre japonais hoy Vladimir Poutine. Samy te hanao sonia ny fifanarahana io izahay, dia tonga ato an-tsaiko ilay hevitra, aleo manao sonia fifanarahana fandriam-pahalemana. Tsy ankehitriny anefa no hisoniavana izany fa amin'ny faran'ny taona. Ary tsy misy fepetra hoy Vladimir Poutine hatrany. Hatreto ireo firenena roa ireo dia mahavita manapa-kevitra momba ny olana tamin'ny alalan'ny fananganana tetikasa ara-toekarena iombonana nefa tsy miombon-kevitra amin'ny olana misy ao amin'ny faritra. Mbola fantarina hatreto raha toa ka fanambarana na fanazavana ny tena fiovan'ny lalàna ara-geopolitika ity filazan'ny Vladimir Poutine ity. Une déclaration minimale avait été adoptée, entraînant notamment la... Elle a donc été fuitée hier dans la presse. Vous le disiez sur... Omaly alarobia maro ny tatitra mandeha amin'ny mpanao gazety any Allemagne sy feo miely fa misy ny famonoana tsokosoko sy fanaovana zava-mamoa fady an'ireo zaza tsy ampy taona any Allemagne nataon'ireo mpikambana amin'ny fiangonana katolika. Manoloana izany ny fiangonana katolika any Allemagne dia nanao fanoherana ary manambara mazava omaly fa tsy mitombona ny famoahan'ny gazety momba ny fananarotana olona na rivona sy fananarotana aranofo izay ataon'ny mpikambana eo amin'ny fiangonana katolika. Ny eveka Stefan Ackerman Allemagne dia nanindry mafy fa misy olona izay mikendry ny anaratsy ny fiangonana katolika amin'ny alalan'ny firaisana ataony ka ilony ety Allemagne hoy izy. Nanambara ihany koa izy fa tokony manadiady tsara ireo mpanao gazety alohany hamoaka vaovao. Azo atao tsara ny manao fangatahana ho an'ireo mpanao gazety izay mila fanazavana manoloana ny zava-mitranga tsy marina sy miely hoy ny eveka fa mahamenatra ny zavatra tahaka izao ary manala baraka. Amin'ny 2020 ka hatramin'ny 30 septambra ho avy izao dia hisy ny fionamben'ny eveka na episkopaly izay tanterahana ny folda Allemagne hanazava sy hampangarahara momba ity fielezana tsy marina ity eo amin'ny fiangonana katolika ary hanasana ny mpanao gazety rehetra tsy ankanavaka manerana izao tontolo izao izay afaka miatika izany.
dia izay maresaka avy any ivelan'izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny alakamisy fahatelo ambin'ny folo ny volana septembre taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity ankasitrahako ianao nanaraka hatramin'ny farany izay fotoana ny fampalalam-baovao izay isaorana ihany koa ny ekipa rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany atokantranotsika tsirairay avy any eto izay dia makasitraka hatrany ny mpiara-miasa akaiky aminay ny coiffure Lorenzo ety tsara mandroso ambony izay nanao ny taovolo sy ny tarety eo ihany koa ny Bemray shop eny Mahabiby City ao ambony ny 8 izay nampiaka anjo ihany koa tamin'ity andro ny alakamisy ity ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray veloma tompoko